dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Saina ao anatin'ity fandaharana ity. Misaotra manokana isafidy araka aminay ary mino ary manantena fa asoanao ny fandaharantsika izay rahantsika androany izany. Ito am-piandohana nefa dia mamela mba ankasitraka sy hisaotra antsika rehetra izay tonga maro be tetsy amin'ny fiangonana Saina teo amin'ny sinema raiky Sandona Analakely. Itsika tanora rehetra izay tonga tamin'ny asabotsy tontolon'andro. Feno hiboka tanteraka ny toerana ary nisy taminareo moa tena hoe tsy tafiditra fa tena ilana tsiny indrindra ny amina hoe tsy afana tena efa nanao izay mety ihany izahay mba hoe tonga antsika rehetra ao anatin'izy fa tena tsombo dia tena tsombotsomo mihitsy ilay toerana ho antsika tanora fa ialana tsiny indrindra raha toa ka mety hoe nalahelo ianao hoe tsy tena tafiditra tsara tany anatiny saotra maro be koa moa ireo mijoro teraka lala tsara saotra izany fa dia manome fialantsiny anareo izay izay mety hoe nalahelo fa tsy mba afaka tena tafiditra tao anatin'ilay fotoana fa noho ny antony maro ohatr'izay fa dia misaotra antsika rehetra izay tonga tao naharitra hatramin'ny farany ary niara-paly niaraka ny fampahery tao anatin'ny fotoana ny tanora izay tena nafinahitra tena niavaka dia niavaka iny be da be moa ny ohatrany hoe feedback voaray hatramin'izao ary hita fa tena hoe tsy hoe nafinahitra fotsiny ilay fotoana fa tena nahasoa mihitsy ary nanome fijery vaovao fanantenana vaovao ary nanome fifaliana ihany koa ho an'izay rehetra nanatrika izany. Dia misaotra antsika rehetra nanasa ny namana sy ny olo-pantatra rehetra tonga nanatrika ny fotoana iny. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola hisy fotoana ho an'ny tanora amin'ity taona ity fa hijery toerana somary lehibebe kokoa isika iarahantsika tanora rehetra izany. Izay no mikasika an'iny fotoana tanora iny fa eto dia te hanasanao sady indray ny amin'ny fotoana lehibe izay iarahanao indray amin'ny fiangonana Evangelika Saina. Ity fotoana ity indray dia tsy fotoana sabotsy na alahady fa fotoana andavanandro. Ny fotoana dia isaky ny talata, alarobia, alakamisy amin'ny 5 ora sy sasany arivo adiny 2 ora ihany amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 sasany. Ekeko fa ririnina ny andro ary mety vetivety dia maizina ny andro kanefa amin'ny 9 sasany tsy dia tena mbola hoe maizina be makaizy fa miditra amin'ny 5 sasany pily tsika dia mirava amin'ny 9 sasany pily mihitsy. Ny loha hevitra anatin'ity ray volana ity izy ity dia manomboka amin'ny volana May ho avy izao isaky ny talata, larobia, lakamisy ray volana May. Ny loha hevitra dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Mpitsara toko fa 7:20 ka ny 2:20. Mpitsara toko fa 7:20 ka ny 2:20 izay izao ny vakin'ilay teny ozy hoe dia ola ilehilahy antom-panahy fiadanana aneo anao aoka ho adidiko izay rehetra ilainao fahaza mandry foana eto an-kianja. Ilay teny napetraka ny tompona vesatra tao am-poko izay tiana hozaraina amintsika mandritra ny ora volana io sady hivavahana ho antsika hitrangana ilay izy amin'ny fiainantsika dia ny hoe fiadanana aneo anao aoka ho adidiko izay rehetra ilainao aoka ho adidiko izay rehetra ilainao. Averiko tsara ny loha hevitra zany dia avy amin'ity Mpitsara toko fa 7:20 ity hoe aoka ho adidiko izay rehetra ilainao. Andriamanitra dia nilaza any amin'ny bokin'ny Isaia fa izy hoe fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia avelao ho adidiko ihany. Tiako ny milaza aminao fa Andriamanitra dia tena liana amin'ny fiainanao mihoatra noho ny mahaliana anao amin'ny fiainanao manokana ary tena mihevitra sy mitady izay tena hahasoa anao mihoatra noho ny fieritreretantsika manokana ny hahasoa antsika. Mofety izay ny tenen'i Jesosy hoe ianareo na dia ratsy azy mahalala izay mahasoa ny zanakareo tsy mainka avafandrainareo izay ny an-danitra. Dikan'izany zany hoe itsika olombelona aza mijery izay tena mahasoa antsika na ny zanakitsika na ny ankonantsika dia hoy Jesosy hoe manahoana lavitra ilay Andriamanitra ray. Tadio fa rehefa zanak'Andriamanitra angenao Andriamanitra tsy mody fanina amin'ny fiainanao Andriamanitra tsy hoe amelanao fotsiny io fiainanao dia atreony ianao dia ataovy eo ianao tsy ohatr'izany Andriamanitra fa tena te hikarakara antsika amin'ny lafiny rehetra mihitsy Andriamanitra ary azadiny fa ny lanitra sy ny tany dia an'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly hoe an Jehovah ny tany sy izy rehetra ao aminy. Ho koa ny tenin'Andriamanitra hoe ny lanitra dia an Jehovah. Ny dikan'izany dia izao zavatra rehetra ilaina ety ambonin'ny tany
ahasoanao dia tena azon'Andriamanitra homenanao zany. Zava-tsopana, zava-tsoa sy ny arapana rehetra avy any an-danitra koa dia tian'Andriamanitra arotsaka aminao zany. Ny zavatra tsara rehetra any an-kibon'ny tany sy any amin'ny lalin'ny ranomasina tian'Andriamanitra raha mbola ilainy zany rehetra zany mba ahasoanao na inona tadio fa rainao Andriamanitra ary te hikarakaranao Andriamanitra. Ary sitrapon'Andriamanitra loatra ny atady zay tena hasoa antsika, marina koa ame zay tena hasoa antsika. Feno andin-tsoratra masina be da be milaza an'izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary azadiny fa ny tenin'Andriamanitra no sitrapon'Andriamanitra, zany hoe zay ny sitraky ny fony ho anao, zay no eritreretiny, zay ny tena tiany ho atao, zay ny tena tiany hitranga ho tanterahana ho aso anao amin'izao fiainana izao. Misy olona mieritreritra angamba hoe rehefa lasa zanak'Andriamanitra izy mivavaka dia tsy mieritreritra tsony zavatra hafa fa dia hoe ny andeha ho any an-danitra. Raha tonga tena izay ilay miaraka amin'Andriamanitra hoe vao manana an' Jesosy ianao dia tonga dia makany an-danitra. Andriamanitra nge ny tompon'ny fiainana sady tompon'ny fahafatesana. Ainy maka ny fofonaintsika raha vao nanolo tena ho an' Jesosy isika dia nalay ny tany an-danitra. Fa maninona no mbola najanona eto ambonin'ny tany isika? Tsy hoe akory hoe atonga antsika ho tia zao tontolo izao ny antony, fa ny tena antony lehibe ametran'Andriamanitra antsika ety an-tany dia hanitatra ny fanjakany. Ary ianao tsy afaka hoe apetrak'Andriamanitra ho tahaka ny olona anankiray ety an-tanady, missionnaire, hanitatra ny fanjakany, mieritreritra ny fanjakany ety ambony tany ka dia avelany sofrira, dia avelany hijaly ianao. Ekena fa ety an-tanady isika, etena fa ety an-tany mpanaovana mission isika, satria ozy ny Baiboly hoe izay nahatongavantsika ety hanao mission, vahiny itsika ety ambony tany fa ny tena firenantsika dia any an-danitra. Ka tsy midika nefa zany hoe ety ianao dia tsy mieritreritra ny zavatra mikasika ny fiainanao ety Andriamanitra. Ahoana hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Jeremia 7:20 ozy hoe za mahalala ny hevitra everako anao, hevitra tsy hahatonga loza fa fiadanana, mba hanananao fanantenana amin'ny farany. Ozy hoe manana hevitra zay eritreretiko mikasika anao, ary ho zavatra eritreretiko io dia hahatonga fiadanana ho anao. Dia tsy vitany hoe ahatonga fiadanana anao fotsiny izy ary any amin'ny farany fiainanao dia fiafarana tena azo atenaina tsara. Tsy misy zava-dehibe zany ohatrany hoe manana fiafarana tsara ianao, manana zavatra tsara amin'ny fiainana. Ekena fa be da be ny zavatra lalovana amin'ny fiainana andavanandro, fa ny tena zavatra tsara amin'ny fiainana dia ny manana fiafarana tsara ianao. Marina fa amin'izao zavatra ao mety hoe betsaka amin'ny famafao sy namana sy namana. Izy moa ny olona tsy manana olana, izy moa ny olona tsy manana mpanenjika, izy moa ny olona tsy manana mpanaratsy, izy moa ny olona tsy manana ady, izy moa ny olona tsy manana fanambetrehana. Samy manana zay tandrify azy daholo ny olona rehetrarehetra, samy manana ny ady sy ny olona hatrehany daholo. Tsisy olona tsy manana n'izany, lainga izany. Fa mety hoe ny enianina ny eninao na ny enianina ny eninao, fa ianao koa mety manana ny anao manokana. Ka tsy zay zavatra zay mety hoe famafao etsero ny tokony hakivy ianao, fa Andriamanitra tena mieritreritra mihitsy ny momba anao manokana. Ary tsy mieritreritra fotsiny fa tena vonina hanao an'ilay izy, hikarakara anao manokana. Ozy hoe avelao ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko. Zany hoe asan'ny tanan'Andriamanitra ianao, te hikarakara anao manokana Andriamanitra. Betsaka tsy tena hoe ny kristianina rehetra, fa maro kristianina izay tena hoe ndeha ataoko hoe miaina amin'ny fiainana izay tsy araka ny tokony ho izy. Tsy voateresaka fahotana ny resahako, fa tsy voateresaka koa hoe materiel koa ny resahako, fa milafiny zavatra maro. Ohatra fotsiny hoe tsy sitrapon'Andriamanitra no hoe ny zanako ao maditra ary tsy manome fifalinanao, na hoe ny ankonanao misavoritaka ambany ambony, na ohatra hoe miasanao zary raha mandeha dia sahirana ianao. Tsy mitena hoe tsy manana olana ny kristianina, tsy mitena hoe tsy manana fanampitsika kristianina, fa hoy aho hoe amin'izany rehetra zany tokony foana na dia misy aza ny olona dia ohatran'ny masoandro ny fiainantsika. Masoandro miposaka maraina dia miakatra, mamiratra, mandrapitao vovonana. Mety misy raha any eny an-tenantenany eny, indraindray mety avy mihitsy aza ny orana indraindray, mety hoe avy ny orana amin'ny valo maraina, misy raha anandray amin'ny folo. Fa zany tsy midika hoe le masoandro na le tany tsy mihodina, fa ohatr'izay foana miakatra ny fiainantsika. Ka nina mety raha mandalo, orana mandalo, hafanana sy atsika. Tsy manakana ny fiainanao tsy hiakatra zany. Ary zay ny saromeny ten'Andriamanitra atsika. Tena te hevitra ny momba antsika Andriamanitra, te hikarakara ny momba antsika Andriamanitra, tena te hahasoa ny momba antsika Andriamanitra. Ary zay ny napetraky ny fanamasina ao anatin'ny foko ao anatin'ity fotoana izay manomboka amin'ny fiandohan'ny intisteo volana mea ity zany. Zany hoe raha marimarina kokoa
dia vao manomboka amin'ny volana mai premier mai moa zany andro lahady io andro tsy fiasana fa latsinainy dia efa misy fotoam-bavaka amin'ny fiangonana dia ohatran'izay latsinainy le 2 dia efa misy fotoam-bavaka isaky latsinainy zany atao amin'ny fiangonana sainina rehefa ariva amin'ny 5 sasaka hatramin'ny 9 sasany ho an'ny fiangonana sainina masy ity taona ity dia taona ny vavaka sy ny fitahiana tsy hoe taona ny fitahiana sy ny vavaka fa vavaka aloha vao fitahiana ary tena mitaizany olona mihitsy mitompo mitaizany rehetra amin'ny fitiavam-bavaka amin'ny fananana firaisana amin'Andriamanitra amin'ny vavaka amin'ny teniny sy namana ka rehefa latsinainy dia misy fotoanam-bavaka ary anasana ianao manokana mihitsy fantatra hoe fa ny fiandohan'ny andro tsy amin'ny maraina fa amin'ny ariva rehefa mamaky ianao ny baiboly dia ozy ny baiboly hoe dia nisy ariva dia nisy maraina andro voalohany zany dika izay rehefa manomboka ny andro anankiray dia amin'ny ariva ny tena manomboka fa tatioriana moa ny novaina ny calendrier dia lasa ohatrany hoe miovatra amin'ny volana aza lasa misy ohatra hoe 28 misy hoe 29 misy ny 30 misy 31 fa ao anaty baiboly raha tena ny calendrier anaty baiboly ny arana dia tsoatran'izany dia tahaka an'izay ihany koa hoe na ny ora azy ao anaty baiboly dia tsy manomboka amin'ny 12 sy 1 minitra ny ora hoe izay manomboka ny andro anankiray fa manomboka amin'ny ariva maty masoandro manomboka ny andro anankiray dia izay na tonga ny fiangonana saina hoe miteny hoe isaky latsiny ariva vao manomboka mihitsy dia miditra amin'ny herinandronao ianao dia amin'iny le vavaka ao amin'ny raikis rehefa latsinainy amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 sasany adiny ray tsisy zavatra be atao fa fidirana foy dia tonga dia vavaka ranoray miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra tiandre ny tena antsika mbavaka tia ny tena antsika vavaka dia lasy dia mivavaka ho anareo zay mety hoe matsiaro ohatrany hoe tena te hivavaka be nefa tsy mahafantatra ahoana ny tena atao tongava rehefa latsinainy dia ho hitanao raha iny tanjom-bato indray dia rehefa talata koa amin'ny 5 sasany koa amin'ny ariva dia misy vavaka koa iny adiny ray dia zay akaiky anao zany na le latsinainy aty amin'ny raiksa na le talata eny tanjom-bato fa tena fotoana ny vavaka io zay tena ilomanosina ao anaty vavaka ary maro ny olona mahazo herim-pana mahazo aina vaovao mahazo révélation mahazo indisy teo valim-bavaka sy fandresena mivokatry ny vavaka latsinainy io ary manasanao zay ho avy na ny talata rehefa eny tanjom-bato dia misy koa ny fotoana ho ateo hoe araka le loha hevitsika teo hoe avelao adidiko izay rehetra ilainao manomboka ny talata 3 mai zany dia 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 dia ny 31 mai sy dia hatrany hatrany mbola mitoy kely ny 2-3 volana juin zany hoe mandritry ny ray volana izany isaky ny talata larobia kamisy amin'ny 5 sy sasany arivaka hatramin'ny 9 sasany avy miasa ianao amin'izany avy mianatra ianao amin'izany tonga dia tonga amin'ny raikitsy ianao adiny ray fotsiny mety taraiky kely ianao mety hoe latsaka fefa vao tonga na ohatr' zany na mety amin'ny enina mihitsy azy tongava foana fa tena asoa anao dia tena asoa anao tena asoa dia tena asoa ary izay dia efa mivavaka ao amin'izany efa fotoana talohan'izao moa nefa nanao secteur am-piangonana zany hoe vao vita ho amin'ny fotoana ny tanora dia izy fotoana lehibe raha antsika amin'izay no maniny tompo antsika rehetra ka manasa antsika ho avy fa tena mahafontsy ty loha hevitra ity ary izy ity tsy hoe inona indray zao no mety mba mahafinaritra nambanana fa tena hoe zavatra apetraky ny fanamasina ty anatiny fo satria ny baiboly dia milaza hoe tsy amikerina mpatanjahana fa mifanahako zay sitrapony fanamasina atao zay sitrak'Andriamanitra dia izay no ataonay ary fantatra tanteraka fa tena sitrapony tompo ty fotoana ity ary rehefa Andriamanitra no miteny izay hoe avelao adidiko zay rehetra ilainao dia tena hiadidy anao izy afaka manantena valim-bavaka ianao afaka manantena fiovana ianao afaka manantena zavatra tsara ianao amin'ny fiainanao manokana amin'ny fahasalamanao amin'ny fiainam-panahinao amin'ny ara-tsaina amin'ny fihetseponao amin'ny tokantranonao amin'ny ray aman-dreninao amin'ny vady aman-janakao amin'ny orinasanao na ny asanao amin'ny fianaranao zay zavatra rehetra amin'ny concerne anao tena vonin'Andriamanitra hiadidy anao manokana sitrak'Andriamanitra ny tahanao sitrak'Andriamanitra ny anovany fiainanao sitrak'Andriamanitra ny amerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny tongava amin'ity fotoam-bavaka ity manomboka amin'ny 3 mai isaky ny talata larobia lakamisy ariva isaky ny talata larobia lakamisy ariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany etsy amin'ny raiky sandona lakely dia tahaka izany koa ny tanjom-bato misy fotoam-bavaka talata larobia lakamisy loha hevitra dia ny hoe avelao adidiko zay rehetra ilainao
matoky efa voarainao ny ten'Andriamanitra ary afaka miantso anao ny telefona hitanao amin'ny fahitalavitra toka misy zavatra tianao antanina na misy vavaka tianao angatahana fo ny fanampy aminao zay ny asoanao ny tanjonay zay ny fandarantsika efa dia manantena hitanao amin'ny alahady zao amin'ny fotoam-bavaka atsika tanora amin'ny sabotsy misy fotoana indray a amin'ny roa sasany ho an'ny tanora rehetra misy koa amin'ny alarobia zao a amin'ny 10 ora sasany fa rehefa tonga ny volana may a dia misy fotoantsika talata alarobia lakamisy ary iny tisy teo ny sabotsy amin'ny roa sasany lahady tontolon'andro zay ny fandarantsika fa manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Anenarivo avy amin'ny fiangonana Sainy samy mitomba fahasoavana veloma tompoko